vaovao eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy kosa lara-pahamehana raha ny fanazavana Andriamatompo minisitra ny fanamboarana ny tetezana ao Analabe izay mampitohy amin'ny faritra Vatovavy fitovonana amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ary ihany koa mampitohy amin'ny faritra Anosy. Mamboarina ihany koa amin'izao fotoana izao ilay antsoina hoe pont Nebelay ao Manakara ao eo ihany koa anefa ny tetezana ao Manakarabe ho hiatrany ny fanazavana Andriamatompo minisitra. Misy ny asa aingana na ny travaux d'urgence atao eo amin'ny lalana mampitohy ny faritra Vatovavy fitovonana amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra Anosy ary atobika tsy hoe izany raha nambara ny ministry ny asa vaventy Eric Razafinadina izay tonga nijery fotony zava-misy ny farany herinandro teo. Tonga zao zany mijery pont, mijery maso ary hitako fa dia tena kritika le situation ty pontia midina atao ambany dia zay mijery amin'ny élément trano portrait la sy ny sasany portrait principal dia efa vo ka anatin'ny fotoana fohy mandefa entreprise zay manao travaux d'urgence an'ity ponty zany hoe le atao aloha zany entretien mba ahafahana miassurer ny circulation satria ty pont Analabe ty na mifandray faritra anankitelo Vatovavy fitovonana ny Anosy ary ny Atsimo Atsinanana hitantsika amin'izany fa vital sur le plan économique ty pont ty ary tsika raha mijery zao environnement zao dia tena sarotra anaovana déviation ka vonjena maika ohatra le travaux d'urgence ny entretien mbola ho avy moa ny tena grand travaux fa ny entretien aloha mba ahafahantsika mivezivezy mamelona ny lalandrany économie ny faritra Atsimo Atsinanana misy Anosy rehetrarehetra satria ty dia mampitohatra ny farafagnana. Voalaza fa tafiditra manokana ao anatin'ny fambaran'asa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina izany. Ankoatr'izay dia fantatra ihany koa fa efa nahazo famatsiam-bola ny fanamboarana ny lalana 20 kilometatra mampitohy ny commune Namorona sy Ampasananjeva ao anatin'ny distrikan'ny Manakara.